Rehefa vanim-potoana ny fahavaratra dia matetika isika mahazo ilay oram-baratra. Mila mailo hatrana nefa ny mety ho fiakaran'ny rano fandrao izy ireny apiditra angano. Izay ihany koa no entina hiarabana antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny mety ho toetry ny andro. Asaina mpanajana ary ianao anjoanay hatramin'ny farany. Ny sary avy hatrany ary no entintsika hamantarantsika ny zava-misy sy ny mety ho fivoarany. Raha ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny aloha nahazo fampitandremana miloko mena, izany hoe ho amin'ny androany izy io izany efa nahazo an'ilay oram-baratra izany izy na mbola misy faritra misitraka izany amin'izao fotoana iresahantsika izao. Fa raha ho amin'ny rapitso aloha dia reto faritra miloko mavo ireto nahazo orana betsabetsaka kokoa ary mety arahana vandry izy io arahana tafitra ihany koa. Torak'izany ny aty amin'ny faritry Vakinakaratra, Otomatsiatra, Iorombe ary ny faritra Vatovavy sy iny ilana atsinanan'ny nosy iny. Ny faritra Analamanga moa na ny eto Antananarivo maromarina kokoa dia isitraka izay oram-baratra izay ihany koa raha amin'ny rapitso sy ny alahady ho avy izao. Toy izao ary ny sary azo avy amin'ny zana-bolana raha atao indray mijery. Mitoetra tanteraka ato atsimon'ny Madagasikara ato ilay depression, izany hoe somary matanjaka izy io ary io ihany koa no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, izay vinavinaina moa hitondra orana any amin'iny ilany atsimon'ny nosy iny. Toy izao ary ny toetry ny androntsika raha toa ho amin'ny rapitso maraina. Andrahoana vitsy ny andro any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny, torak'izany ihany koa ny aty amin'ny ilany atsinanana aty. Raha somary andrahoana kosa aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Azo ilay sisan'orana kosa ny aty amin'ny faritra Otomatsiatra, Iorombe, atsimo andrefana ary ny faritra Anosy sy Androiny izany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia anorana tandrifin-drahona aloha ny any amin'ny faritry Sambava sy Antalahany, torak'izany ihany koa ho antsika manodidina ny Samborano aty. Anoram-baratra kosa aty amin'ny faritry Melaka, Menabe, Bongolava ary isika eto afovoan-tandrimantolo sy ny ilany atsinanan'ny nosy iny. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina andrahoana ny andro. Raha ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso maraina raha dia tsy dia nahitana fiovana firy aloha raha ho an'ny faritry Vakinakaratra satria manodidina amin'ny 20 degré celsius any ho any. Ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa kosa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo izany. Ny morontsiraka moa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Fa ho amin'ny tapakandro kosa indray ary dia anevikevoka aloha ny andro raha ho any Amaeva-Tanàna sy Boeny any ianao satria mahatratratra any amin'ny 4 degré celsius. Ny eto afovoan-tany moa dia manodidina ny 20 sy ka hatramin'ny 20 degré celsius izany. Raha toa ianao hivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia tsy adino ianao. Andrahoana ny andro raha ho any Johannesburg ianao, raha ho any Paris, Milan, Nairobi ary Bangkok kosa dia balika ingabe masoandro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia andrahoana ny andro aloha any Comoro any, anorana tandrifin-drahona kosa ny any La Réunion ary anorana malefaka izany ho any Maurice, anorana ary mety arahan-kotroka kosa izany any Seychelles any. Izay indray ary aloha no azo tantaraina, izay indray ihany koa no azo ambara tamin'ity alina ity isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Mirary faran'ny herinandro sambatra ho anao izay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro. Ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.